be de be zany ny olona hoe choqué nahita an'le publication teo hoe tokony mamany Rajoelina nanao fanabeazanaizana amin'izay tsisy Rajoelina mpamotika firenena sy ny anabaviny izay makorela afaka de choqué daholo malagasy rehetra. Choqué daholo satria nahoana tsy fantatro fa na tonga an'iny de okazava de zao. Nandeha tany Toliara zany Rajoelina de nahita an'ireo zaza maro be nandehandeha teo an-tsena izy de hoe be loatra le zaza eto Madagasikara nefa tsy hainao na zaza firy isa-trano io, tsy hainao na firy mianadahy io fa tonga de hoe be loatra tokony foanana ny zaza malagasy. Iza nanana zany fitsainana zany teto tany Bill Gates hoe be loatra ny zaza teraka eraky ny Afrika tokony anaovana fanabeazanaizana ny Afrika. Raha misy ny olona tokony anaovana fanabeazanaizana de mbola verika any Rajoelina amin'izay tsy ary teto tany, amin'izay tsy nisy an'io mpampahory firenena io tany Madagasikara. Faharoa, nisy milaza choqué koa mahita hoe makorela afaka ny anabavin Rajoelina izay pastera voahirana. Voalohany aloha tsy pastera nianatra teolojia sary pasterana secte tonga ho azy reny de olona pasterana secte hafa ihany koa no manandratra azy ho pastera. Misy fijoroana vavolombelona nataony izy tenany. Za tsy manala an'izay tantarany sy lazany tany fa izy tenany tompo tenany no nijoro vavolombelona hoe efa avy ny varitena izy efa avy niaraka amin'ny lehilahy manam-bola rehefa bokany trosa amin'ny filokana ary izy tena hoe piloka be mihitsy ary zay no lazaina anatin'le fijoroana vavolombelona. Tsy miditra amina hoe tsika ve ny tsara anazy sa tsy tsara anazy fa zazany zay ny zavatra tenena hoe rehefa Rajoelina milaza fa mila manao fanabeazanaizana ny malagasy, ny reny malagasy satria tsisy asa dia isika milaza hoe izy ny tokony anaovany reny fanabeazanaizana fa tsy izay akory ny vahaolana ho an'ny malagasy rehefa tsy misy asa. Rehefa tsisy asa de famoronana asa no atao. Rehefa mantra ny vahoaka malagasy dia ny fampiakarana ny ari-karena malagasy ny vahaolana atao. Zay mazava. Fa tsy hoe tsy mety zavatra lazainao maivava odry maivava mihitsiny vava nge no ataony atsika de tsika zany miaritra fotsiny amin'izao ataony hoe be loatra le zaza malagasy. Ireo zaza malagasy hitany be loatra ireo tompoko de ireo zaza nangonina tsy nalefa ny ampianarana satria andao hitsenan'ny filohan'ny repoblika. Angonina ny zaza eraka Madagasikara ty andeha hitsena azy de avy eo izy indray no sorena sy kizitina mahita an'le zaza be de be. Ina ihany ny atao anazy? Tsy asiana olona, tsisy olona. Asiana olona lazay fa be loatra hono ny mponina ao Madagasikara. Mbola tsy betsaka zany ny mponina ao Madagasikara. Aty a Frantsa raha mbola tsy mitovy a Madagasikara ny habeany 65 millions d'habitants. Any Madagasikara mbola vo 30 millions. Mbola tsy betsaka. Mbola midadasika Madagasikara. Tsy ny abetsahan'ny olona ny problème fa ny abetsahan'ny arena, abetsahan'ny toe-karena tsy mandroso. Zay choqué amin'ny zavatra teneniko afaka miala tsy ho abonné tsony tsy olana mihitsy zany, tsy olana miala fa ny zavatra teneniko tsy miteniteny foana ary tsy anenenako ny zavatra teneniko fa rehefa tsy mahazaka sy rehefa tsy maharaka de andana aloha jereo inona le historique. Aty andafy tsy mba misy an'izany hoe mahatonga ny olona manao fanabeazanaizana de satria safidy ny azy hoe izy zany te andrindra ny fiterahana mba te handamina ny fiainany fa tsy hoe satria izy mahantra fireneny zao dia satria tsisy asa de andao anao fanabeazanaizana. Aty ny olona miteraka marobe ara vao maika ampin'ny fanjakana omena avantage marobe. Reny olona miteraka partir ny 3 miakatra de fa maro anaka ny anaran'izany aty
de mahazo fanampiana mihoatra ny olona miteraka roa, mihoatra ny olona miteraka ray, raha ray fotsiny moa zany koa zany de efa tsisy fanampiana azonao akoatrin'ny page. De any amintsika tsisy asa onny olona any atsimo satria maninona ny tsisy asa tsara mariana fa ny any atsimo ny toerana farak'izay manana karena indrindra era Madagasikara raha ohatra ka hoe ressource naturelle anjerena saingy atao farahidin'olona amin'ny zavatra rehetrarehetra, atao fangalaram-bato, atao fangalarana tany ary atao variboba erak'izao tontolo izao fotsiny. De avy eo rehefa ohatra zany ka mahantra le vahoakany tsisy asa satria tsy alain'ireo mpitrandraka vidin'ny tany zareo izay misy arena kibon'ny tany ny ponany de latsalatsain-drajoela hoe nareo tokony tsy miteraka maro, nareo tokony anaovana fanabeazanaizana mihitsy fa tsy mety ty marobe le ankizy tena hoe be loatra le olona, be loatra hono le olona tsy fantanareo olona be loatra ireo aloha voalohany olona nangonina hitsena azy, olona nangonina ireo hitsena azy. Ireo olona marobe hitan'ireo olona nangonina hitsena azy. Ireo ankizy marobe hitan'ireo ankizy nangonina hitsena azy. De izy indray no mahita izay hoe marobe le ankizy, olona zany tao zany tena be loatra le pony eto Madagasikara. Ça pas la tête. Madagasikara mbola midadasika be, mbola tsy feno olona zany, mbola tsy tena hoe feno tsisy tany anasiana olona. Fa ianao ve filohan'ny Repoblika? Ianao tsy mamorona asa? Ianao mahatonga ny fahantrana ao Madagasikara? De ianao nilaza hoe be loatra le mahantra ka tokony aina le ponina. Rehefa tsy vitanao izy da janony, miala fotsiny. Fa tsy hoe ny olona no ahena. Au contraire, ny sekoly fanabeazana tokony ampitomboana ary vatsiana mpampianatra, vatsiana table banc, vatsiana fampianarana tena mahomby. Ny olom-pirenena ny tokony ho beazina fa tsy ny aizana fotsiny ho beazina, en plus katolika ianao miteny zany. Raha ohatra ka protestant mbola azony eritreretina ihany. Protestant manko tsy contre ny fanabeazanaizana fa ny katolika. Za koa tsy contre ny fanabeazanaizana fa amiko safidy zany fa tsy terena. Safidy n'ilay olona ny manao fanabeazanaizana fa tsy terena. Avy eo ao Madagasikara ny olona tokony mbola ho maro no io misy ao io satria ao amintsika de eo amin'ny 30 millions eo, 28 millions d'habitants, 30 millions eo izy ny statistika. De mbola ny akabeazan'ireo raha ohatra ka eo amin'ny 12 millions eo zany ny mpifidy, 13 millions eo mifidy dikan'izay zany ny atsasa manila kely fotsiny no olona majeur de ny ambiny zaza. Raha en moyenne zany de mananjanaka roa eo ny malagasy moyenne zay ka reo malagasy majeur reo zany mijerena. De aiza ho aiza amin'izany le hoe be loatra, roa zany be loatra raha moyenne ny jerena fa ny
raha ohatra ka hoe ataontsika 70 millions tsika de 10 millions amin'ireo zany no majeur lasavy de ny 50 millions zany no mineur ataontsika hoe miankizy eo afaka mitentsika be loatra zany fa 5 safidy io ary anjaranao fitondram-panjakana ny mamelona ny vahoakanao de mampianatra an zareo amin'ny éducation citoyenne anisan'izany hoe ahoana ny fomba ianarany ahoana ny fomba iasany ahoana ny fomba mirona ny asa fa tsy hoe satria be loatra tena mila hena mihitsy reto be loatra manabe asa ny fanjakana ohatray rehefa tsy hitanao le asa de miala fotsiny zay